Sanak dada tetsy Analakely sy ny manodidina, teny ny voasambotra, raina ratra mafy. Rehefa tsy nahazo ny kianjan'ny demokrasia teny Ambohijatovo, nidina teny Analakely ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, saingy tsy tonga teny amin'ny 12 Mey fa manoloana ny Esplanade. Nirefidrefitra ny bomba mandatsa-dranomaso, tsy hita teny an-toerana kosa ireo londoan'ny mpisorona mpitarika ny ankolafy. Sakana amin'ny fandrana entana ny fahasarotan'ny fikarakarana taratasy fahazoan-dalana. Antota taratasy misy hatrany amin'ny 7-30 no ilaina amin'izany raha eo amin'ny 10 eo amin'ny firenen-kafa. Vokany faty antoka hatrany ny mizanam-baritra ny Madagasikara. Vahaolana hatreto ny fametrahana ny ivo-toerana tokana isana ny fandrana entana. Fampiarana ny lalàna fifoana tsigara, tsy nisy ninina miova ny toerana iombonana hatreto. Herinandro atyrin'ny nampanan-kery izany. Tsy mbola nisy ny voasazy ka nandovola. Toy ny afomololo ny fampiarana ny lalàna eto amintsika raha ny fanazavan'ny olon-tsotra. Hita izany tamin'ny resaka takelaka misy ny laharan'ny fiara dia izao indray ny resaka sigara. Raha tsikitsiky, mahery ny 10 teo androany ireo olom-pirenena tsotra sy mpanao gazety mpikambana ao amin'ny vondrona fifamoivoizana eto Madagasikara, ao amin'ny Facebook ny fanao fotoana sy nanome fankasitrahana sy fisaorana an'ity polisy ity, fotoana izay natrehan'ny lehibeny. Raha ny fanorana sy ny tsolitra no mampalaza ny polisy, mpandrindra sy mpanara-maso ny fifamoivoizana, dia azo ambara fa miavaka kosa ny any agent de police rare sans venance. Farany any ivelany, nifanipaka ny hevitra ny mpitondra fanjakana sy ny tompony andraikitra ny filaminana nigerianina. Fifanarahana ny arahana tamin'ny vondrona Boko Haram sy ny fanjakana no niteraka ny fitovoan-kevitra mahakasika ny famontsorana ireo mpianatra 720 nalaina tao Chibok ny talata ho avy izao. Ny andinindin'izay avy hatrany. Du grand spectacle arrive sur Canal+. La voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Le décodeur est à 40 000 arrières seulement pour tout paiement par prélèvement bancaire. Canal+. C'est à Tiavenau, Itanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Ankasitrany ianao mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny Cool TV, miarabanao ary manasana ho indray anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpomba ny filoha taloha Marc Ravalomanana avy hatrany no isantarantsika ny fampalambaovao amin'ny ity hariva ity. Telo no voasambotra, iray naratra mafy, raikitra ny sakorika teny Analakely. Rehefa tsy nahazo ny kianjan'ny demokrasia teny Ambohijatovo, nidina teny Analakely ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny filoha taloha Marc Ravalomanana, saingy tsy tonga tetsy amin'ny kianjan'ny 12 Mey fa teo amin'ny malona ny Esplanade no nisavorovoro. Nirefitra ny bomba mandatsa-dranomasina naparitany ireo olona nivorivory teny an-toerana izay tsy nahazo alalana raha ny fanazavan'ny zandarmaria pireneny tsy hita teny an-toerana kosa ireo londoan'ny mpisorona mpitarika ny ankolafy. Erinirina Rabary. Tamin'ny 12 maraina tazana ny tsitokotoko manodidina ny kianjan'ny demokrasia ireo olona nikasa hiditra tao amin'ity toerana ity. Ireo mpitandro filaminana kosa etsy andaniny nanaparitaka tsikelikely ireo olona ireo.
kanao alô nareo lasy alô izy zay tsisy are bisotrony eto eny ary petra eo ihany are petra eo ihany are janona eo ihany are janona eo ihany tsy manino janona eo eno a janona eo ihany janona eo ihany zao ary tsy nanaiky izay fihetsiky ny mpitandro ny filaminana izay nefa ireto olona ireto fa nanomboka ny orakoraka sy ny siotsioka ary niezaka ny laza ny tsy fahafalian'izy ireo. Ny trombojatovo angamba ny hoe tsy nahazona lalana fa ity amin'ny arabe kosa angamba ny jaune rouge fa raha jaune rouge ety amin'ny arabe dia sivy mijanona ny trano daholo any tokony teny miaramila hoe mijanona daholo nareo ry vahoaka rehetrarehetra eto Antananarivo any tokantranonareo fa tsy azo hijanonana ny tsy azo andehanana eny amin'ny arabe. Sinakotana mihitsy zay fa dia zao zay hoe hiatrika fotsiny dia miaraka miandro namana eto zay dia anio ny hevitra izay dia tsy teny alina mahita ny eto amin'ny TV alina tsara ny teny sy teny reny zany fifanarana samy ambony latabatra ao dia ampivoahan'ilay dadanay aleo izy voaka. Rehefa nisorona teny Ambohijatovo, nirohitra nidina teny Analakely indray ireto olona ireto ary nanomboka nafampana ny raharaha. Hiazo ny kianjan'ny 12 mety teto no tanjona. Raikitra ny fiantsina sy ny orakoraka ka isan'ny nitarika izany ity mpikambana iray tao amin'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha ity. Nanomboka nanidy ny tranombarotra sy nangoronentana avokoa ireo mpivarotra teo amin'ny manodidina ny Espalanada Analakely ary nametraka barazy teo ampovoan-dalana ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana. Teo no nanomboka nampiasa hery ireo mpitandro filaminana, nanaparitaka ireo olona tamin'ny bomba mandatsan-dranomaso ary nisambotra ity mpitarika ity. Niangy amin'izay ny torabato ary nanao fangalam-piry tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo mpitandro filaminana. Tsy tantety ireo fantatra endrika sy malaza anarana ao amin'ny Akolafy Ravalomanana fa iny CT teo aloha iny no lehibe indrindra mpitarika ny tolona teny. Solombam-bahoaka 3 avy amin'ny vondrona parlemantera Tim no hita teny saingy nandalo ny serana fotsiny ihany izy ireo. Olon-tsotra kosa ireo roa voasambotra izay nanompa sy ny teny ratsy ary ny torabato mpitandro filaminana. Lamindamina ny teny Analakely taorin'ity fifanenjehana voalohany ity. Ireo mpitandro filaminana raha teo nivezivezy teo amin'ny toerana nitobiany ireto mpanao fihetsiketsehana ireto. Tsy niandrela nefa fa fotoana fohy taorian'izay velona indray ny fifanenjehana ary ny amafy hatrany izany. Nitoy indray ny fametrahana barazy teo ampovoan-dalana. Teritra be fa tsisy tadavana vola eto Antananarivo. Pourtant primogène andreo zay mihinan-kanina isan'andro dia teritra. Ny batavato mavesatra saika atao barazy no navoy ity lehilahy ity. Rapany ratsan-tanany 3 ary 2 no tapaka tamin'ny ratsany izay latsaka tsy nisy naka teo amin'ny arabe. Taorin'ity fifandonana ity niverina tamin'ny laon'ny tsikelikely ny teny Analakely. Niparitaka tsikelikely ihany koa ireo olona. Hatreto tsy mbola naneo hevitra mikasika ity hetsika ity ny fitondram-panjakana. Tsy rehefa eo ihany koa Ilalao Ravalomanana izay isan'ny nitarika sy nanentana ny vahoaka Antananarivo nidina an-dalambe. Tratra ny tanjona hono avy anivo ny CIRGN Analamanga tsy eto Antananarivo ihany. Ho ihatrany izy ireo no misy hetsika tahaka izao fa misy ihany koa ny amin'ny faritra. Raha ny fanazavan'izy ireo mahalona ny mpanao gazety momba ny zavan-tseho androany, tsy lefitra amin'izay mihevitra mbola noho ny hetsika tahaka ireny izy ireo. Raha ny tombanana ao amin'ny androany kosa, telo no voasambotra iray no naratra araka ny fanambaranao teo hiatrany. Mbola andrasana aloha izany hatreto izay mety ho fanehoan-kevitra ny mpitarika ny Akolafy Ravalomanana raha mbola hitona tsy ny fihetsiketsehany fanampanazavana. Dia eto dia mbola manamafy fa na ina fomba filaza fa raha mbola tsisy ny fahazahoan-dalana dia tsy lefitra amin'izay tamin'ny filaminana satria manana didy amin'ny firenena. Raha tsy manao zahay dia azo lalàna enjena. Prévarication ny filazana azy satria izay ny voalazan'ny lalàna
izay akinina aminay mpitaron'ny filaminana. Tareo tsara zao fa velona moa ny filaminana tsika amin'teny zao somary elaela ihany ny nandaminana azy a. Ny izaka hatramin'ny tany filaminana moa mba tsy hampisy ny ataontsika hoe kasy. Fa nanakirotana ny andavanandro ny mponina amin'ny ankapobeny ny fihetsiketsehana ny seho teny Ambohijatovo androany iny, nikatona ny fivarotam-boky sy ireo toeram-pivarotana lehibe manodidina Ambohijatovo sy Analakely hatramin'ny 4 ora hariva. Ny enana arak'izay ihany koa arak'izany ny faharisian'ny mponina iantsena teny an-toerana, fa tiantoka kosa ny an'ireo makazay fanadidiny. Nisy ny sakoroka fa tsy nisy ny fandrobana na ny fahasimban-javatra ho an'ireo mpivarotra tetỳ amin'ny manodidina. Nisy songadina kosa fa nidy avokoa ny magazay lehibe rehetra teto afovoany Antananarivo, niezaka ny tsinihitra tao Analakely ireo mpampiasa ny lalana, ny ena hatramin'ireo mpivarotra amoron-dalana. Ireo rehetra ireo niteraka fahatiantoka ho an'ny mpivarotra, hatrany amin'ny 20 isan-jato ny fahatiantoka ho an'ny akamaroan'ny mpivarotra, tsy nisy afa-tsy 2 ora no nafana ny varotra tetỳ Analakely sy ny manodidina. Tetỳ Ambohijatovo kosa indray maro tamin'ireo mpivarotra no tsy nalala ny asian'ny fihetsiketsehana teny an-toerana, avy hatrany nanidy varavarana ireo mpivarotra. Nandritra ny ora maro no katona tsy nisy asa nandeha na ny an'ny mpivarotra boky eny Ambohijatovo na ny an'ireo magazay lehibe mivarotra akanjo toy izao hitantsika amin'ny sary izao. Saika ny resan'ny rehetra izany tetỳ Analakely, tahotra nisian'ny fandrobana, izany no averimben'ireo mpivarotra tsy afaka nanohy ny fitadiavany. Manahy nisian'ny korotana ihany koa izy ireo ka hitarika amin'ny fahaverezan'ny entana. Rehefa nidy ny tsena ny anay rehefa lasa nody fa le toeran'entana amin'le sasany ohatr'izao sisa dia tsy afaka miaro zay. Tsy maintsy miandry an'le tsena sasany mihitsy zay vao mampiditra eto. Angorona rehefa avy eo tsy maintsy miandry an'le tsena milamindamina dia angorona. Dia miandry zay fisehoan-javatra eo, izay zany ny fanjara. Miandry zay. Fatiatika ho an'ireo mpivarotra ny ateraka ny toe-javatra toy izao. Araka nambaran'izy ireo na ny mpanjifa aza matahotra ny anatin'ireo toeram-pivarotana sy toy ny sabotsy rehetra, latsaka hatramin'ny atsasany tombony azon'ireo mpivarotra tamin'ity androany ity. Raha mahalafo boky hatramin'ny 5 izy ireo ny tapakandro, tsy nalafo mihitsy izy ireo ny tontolon'andro noho ny fekatonan'ny tsena ny atoandro teo. Nateo azy izany tsikaritra fa haniverina ny filaminana ny hariva teo, ny toy izany ihany koa ny asa fitadiavan'ireo mpivarotra. Lasa ohatrany mikatona zany dia lasa le vola miditra ndray zany lasa le kely moa le olona tokony vidy boky aty tahotra an'le grefy dia lasa miemika izy. Zay zany no mipetraka eny taminay varotra. Rehetra zany dia entana fazakana mba jery olana ny dia zavatra olana ny tseny amin'ny firenena teo mipetraka ety amin'ny majinika le izy. Manahy nisian'ny korotana lava ireny ireto mpivarotra ireto. Ho an'ireo mpivarotra tsy tokony hisy intsony ny korotana tahaka ireny noho izy ireo mizaka ny vokatra izany amin'ny sakafo miditra ambavany isan'andro. Fa eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray sakana eo amin'ny fandrarana entana ny fahasarotan'ny fikarakarana ireo antotan-taratasy fahazahoan-dalana antotan-taratasy misy hatrany amin'ny 7 no ilaina amin'izany raha eo amin'ny 10 eo any amin'ireo firenen-kafo vokany fa tiantoka hatrany ny mizanambaritry Madagasikara paikady entina mampiroborobo ny fandranana entana ny fametrahana ny fitoerana tokana misahana ny fandranana entana no tanterana tamin'ny herinandro iny atrika sa fankatoavana ny fametrahana izany. Fanadina hoentiny sitraka raha vao niarison. Fa tiantoka hatrany ny mizana arabaritra i Madagasikara mikasika ny fanakalozana arabaritra izay atao miaraka amin'ny Frantsa 7 faingo 4 tapitrisa euro eo izay fa tiantoka izay tamin'ny taona 2012. Vosikady ho isan'ireo firenena mandray ny vokatra avy eto Madagasikara i Frantsa tamin'ity taona ity mihiba 7 faingo 5 tapitrisa $, ny mizana arabaritra i Madagasikara raha ny hiba 9 faingo 3 tapitrisa $, izany tamin'ny taona 2012. Olana ho an'ireo mpandraraha malagasy ny fahasarotany ny fikarakarana an'ireo antotan-taratasy fahazahoan-dalana. Herinandro maro no hikarakarana izany ary voatery mivezivezy any amin'ny toerana maro samihafa raha nambara an'ireo mpandraraha. Voamarika fa raha hatrany amin'ny 7 ny fandalovana azahoana autorisation certification isan-karazany vao afaka mivoaka ny vokatra. Anefa indraindray mety ho 10 fotsiny iny na 8
ny any amintsena zay itreretina ho azo hitantsika amin'izany zany fa sarotra kokoa mamoaka entana zany atreto no mampiditra entana any amintsena. Isan'ireo paikady ampiarany ny fanjakana ampiroboroboana ny fanondranan'entana, ny fananganana ny ivitoerana natokana ho an'ny fanondranan'entana. Taorian'ny fivoahan'ny degré nametraka izany notanterahana tamin'ny volana May lasa teo ny fionambe nanangonana ny hevitra ireo voakasika amin'izany. La mise en place du guichet unique à l'exportation au terme de ce processus, y compris la sensibilisation. Fanatanterahana ny vina napetraky Madagasikara eo amin'ny fampiroboroboana ny fanondranana entana ny fametrahana ivitoerana manokana momba ny fanondranana entana. Tanjona tratrarina amin'izany ny fanafoanana ireo sakana eo amin'ny fanondranana entana izay mampikatso ny fampandrosoana. Pour éliminer toutes les barrières tarifaires et non tarifaires freinant son développement. Nisy ny atrikasa notanterahana tamin'ny alakamisy teo ny fanangonana ireo hevitry ny sehatra tsy miankana ny faditseranana sy ireo voakasika mivantana amin'ny fametrahana ny ivitoerana manokana mikasika ny fanondranan'entana no notanterahana tamin'izany. Fa eo amin'ny lafiny fizahantany kosa indray mpiserady na guide touristique hatreto no nisy nanafika niaraka tamin'ireo mpizahatany tany amin'ny olika na ny circuit Tsirbina tamin'ity taona ity ny ena 700 nisan'ny mpizahatany tonga teto Madagasikara raha ampitaina tamin'ny herintaona tandomondoza ny sehatry ny fizahantany sy ny asan'ny guide touristique noho ny tsy fandriam-pahalemana ka hanaova ny fikambanam-pirenen'ny mpiserady Antsoavo amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba hijery ity seha-piariana ity. Fanatetiny. Mbola malaza ratsy Madagasikara tsy mbola tafarina ny sarin'ny Madagasikara. Ny ena 700 ny isan'ny mpizahantany nitsidika Madagasikara tamin'ity taona ity raha toa ka 5.4 hetsy tamin'ny taona 2012 roa volana alohan'ny farany taona mpizahantany miisa 5.3 hetsy no tonga teto Madagasikara. Ny taona 7.4 no nahitana mpizahantany betsaka indrindra tonga teto izay miisa 5.3 hetsy. Tany Indomondoza ny tontolon'ny fizahantany sy ny asan'ireo mpiserady na guide touristique raha ny fanadihadiana natao. Tamin'ity taona ity miisa 5 ireo mpiserady nisy nanafika teny ampanatanterahana ny asany tany amin'ny faritra Tsirbina iny. Ny farany dia voatsy ela akory. Andro vitsivitsy lasy zay nisy namanay ka manao amin'ny association nationale de guide tondra mpizahatany zany tamin'ny faritra Mandry Vazona. Any nitondra mpizahatany zany nanidina nandeha lakana tamin'ny renirano Tsirbina dia tany tena tany misy tanàna zany ao akaikaiky Mandry Vazona tanàna hoe be vitsika tao akaikin'io tanàna io zany zareo matory amin'ny alina moa zany mazava ho azy hoe tsisy hotely ipetrahana fa campement atao any dia nisy nanafika. Arak'izany mafapana amin'izao fotoan'izao ny olika Tsirbina antony angatahany fikambanana nasionaly ny mpiserady na ANG ny fijerevan'ny fanjakana akaiky ity sehatra iray ity. Manaitra zany zay mpikambana ao anatin'ny association nationale ny guide fa tato ato ilay izy tao anatin'ny 4-5 taona miverimberina le zavatra ohatran'izay zany misy indray mandeha indroa isa-taona indraindray aza nisy fotoana efa hoe tena efa tsy azo nalemy mihitsy dia manaitra mpitondra fanjakana zany zay tokony andraikitra rehetrarehetra ao anatin'le sehatra ny fizahantany fa mety hitera-doza izy amin'ny fizahantany eto Madagasikara. Tsy isy indray ve zany ny olona sa hoe lasa ohatra natao tany nosy be indray ve le faritra hoe hiverina ho zone orange. Mahery ny arivo ny isan'ireo mpiserady eto Madagasikara 520 kosa no mivondrona ao anatin'ny ANG Association Nationale de Guide mandidina ny 4 alina hatramin'ny 9 alina ariary isan'andro kosa no vola miditra amin'izy ireny rehefa mandeha ny tsena. 520 ny mpizahantany tonga eto Madagasikara no tera tany Frantsay. Ny olika RN7 mampitohy Antananarivo amin'ny Antsirabe, Fianarantsoa, Ranomafana, Isaly, Toliary sy ireo maro hafa kosa no isan'ny be mpisafidy indrindra.
Faraky ny efa narahina tany anatin'ireo lohatenim-baovao momba ny fifamoivoizana tamin'ny heriny an'io tahaka izao nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Koly TV ny fisian'ny polisy iray izay nosokajiany ireo mpisehatra ao amin'ny tambazotra serasera Facebook ho isan'ny tena mahay ny asany teto Andrenivohitra teo amin'ny 10 teo androany ireo olom-pirenena tsotra sy mpanao gazety mpikambana ao amin'ny vondrona fifamoivoizana eto Madagasikara ao amin'ny Facebook no nifanao fotoana sy nanome fankasitrahana ary fisaorana an'ity polisy ity fotoana izay natrehan'ny lehibeny mahay mankasitraka ny olom-pirenena rehefa misy ny tranga iray tokony horaisina ohatra amin'ny fiarahamonina raha ny fanorana sy ny tsolotra no mampalaza ny polisy mpandrindra sy mpanaramasy ny fifamoivoizana dia azo ambara fa miavaka kosa ny agent de police rary sans venance fanadidina hoentin'ny Zorakotondrina. Maro mpakasitrahana avy amin'ny vondrona fifamoivoizana eto Madagasikara. Miampy tsy paipaiky avy amin'ny mpikambana hatrany amin'ny fahatany io. Vao mainka ny ampy indray nitsikitsiky teny amin'ny endrik'ity mpitandro filaminana ity raha nahita ireto olona marobe tonga nankasitraka azy. Tsy paipaiky anangon'ny mpikambana izay tafakatra any antsy ariary, t-shirt sy maro-pakasitrahana noho ny fahaizany mandrindra ny fifamoivoizana no natolotra ity fikambanana fifamoivoizana eto Madagasikara na FEM androany. Ny fahitanay rehetra izay mandalo eto amin'ity toerana iasan'ity sy ny toerana eny tanimena zany izay olona rehetra mandalo eo izarany tsikitsiky sy hatsara-panahy daholo dia izany hoe izay hetsika izay moa dia tena nahavelom-bolo anay tanteraka nampazoto anay hiatrika ny andavanandrom-piainana isan'andro dia izay nampatonga anay hoe andao omena fankasitrahana izy fa mahafinaritra ny zavatra nataony. Raha tsikitsiky efatra taona sy tapany izay no nandrandrany ny fifamoivoizana teto Antananarivo. Raim-pianakaviana ny tenany ary efa mananjanaka iray. Izany hoe ny asa mpifamoivoizana no asany andraiketany voalohany taorian'ny fianarana nataony. Nefa ainy ny nanajy izany tsy mbola voasazy na naharaisana fitarainana ny agent venance momba ity asa ity. Izy aloha mahazatra foana sanandro ilay izy efa mety fivaina angambany fa matoty nareo ilay izy dia tsara raha mandray tsara dia tohizako foana satria tsara ilay izy dia tohizana foana efa sy taona sy tapany nanavoaka n'ity fifamoivoizana ity teto Antananarivo vao nivoaka ny école tonga dia teto ny première postako voalohany dia nefa sampiara-miasa hoe mba mihaza tsara koa amin'le tsara fa sy tenen'ny tsara raha tenen'ny fosintsika hoe mpanotsamonotsa matetika ohatran'izay foana manko tenen'ny olona anay rehefa manotsamitsava tôbila zay. Efa nisy ny fanolorandreo lehibe ny maro-pakasitrahana ho azy omaly isandreo fitaratra ao amin'ny polisy pirenena indrindra ireo izay mandrindra ny fifamoivoizana ny toetra toy ny andra tsikitsiky ho ireo lehibe sy ireo mpakasitraka azy. Efa toetra ny mitsikitsiky sy mahay mifandray aman'olona ho ireo lehibe ny teto. Efa tamin'ny herintaona efa natsoky tao amin'ny bureauko izy efa nameko fankasitrahana ny lazana anareo tsy toetra voleny fa efa hatramin'izay dia tazono ohatran'izay dia atao fianarana sy ohatra ho an'ny polisy rehetra mandrindra fifamoivoizana. Avy hatrany dia nitohizandra tsikitsiky ny asany taorian'ny nahazoany izao fankasitrahana nomena azy izao. Tao amin'ny Facebook no tena nampalaza ity polisy ity noho ny fandokafana sy ny fankasitrahan'ny mpampiasa lalana azy. Ny tsikitsiky mameno ny endriny amin'ny fandrandrana ny fifamoivoizana no nampiavaka azy miampy ny fanajany olona. Fa mbola amin'izay lafy ny fifamoivoizana izay hatrany polisy mandrindra ny fifamoivoizana izy ireo no isan'ny voatontona voalohany ho isan'ny loharan'ny fitohanana eto Andrenivohitra. Misy ihany koa nefa ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpamily sasany ka manampitrotraka izay fitohanana izay polisy mandrindra fifamoivoizana misa 30% no nomena fiofanana mba hanomana ny mba hanamorahana izay fizotry ny fifamoivoizana izay eto Andrenivohitra fanatedina. Isan'ny mampimemena voalohan'ireo mpamily ny fanorana ataon'ny polisy mpandrindra ny fifamoivoizana. Ireo taxi be sy fiara-pitondra entana no tena lasibatra amin'izy ireny. Ny mpitandro filaminana hoe mandamina fifamoivoizana izy misy fotoana izy eo mandamina dia misy fotoana izy tsy eo dia amin'ny fotoana maheo azy indraindray miteraka embouteillage ihany koa dia misy fotoana koa nefa ny ilaina ihany izy eo. Ny polisy aloha tena ilaina amin'ny circulation tena ilaina satria betsaka le manao lohana jilamboto le chauffeur sasany. Itsakilan'izay misy ihany koa anefa ireo tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitondra fiara manampitrotraka izany ny fahateren'ny lalana eto Andrenivohitra ka mahasarotra ny fandaminana ny fifamoivoizana. Toaty fa tsy mifandefitra le mpampiasa lalana ny mpamily fiara mpitondra moto resaka prioritaire misy be da be lasa manao abus de priorité ny sasany tokony cédé mbola mitsofoka ihany
dia izay ny tena matetika mitranga amin'izao fotoana zao dia ny fitranon-dranonana amin'ny toerana tsy tokony hitranonana. Ny fiara eto Antananarivo maro be, ny lalantsika tsy nitombo. Polisy mpandrindra ny fifamoivoizana 30 no nomena fampiofanana nandritra ny herinandro. Isan'izany ny brigady mobile, motara sy ireo mpisehatra eo amin'ny boriboritany tsirairay avy. Tanjona voalohany indrindra ny fampahafantarana azy ireo ny tena votoatin'ny asany eny amin'ny lalana eny. Ireto polisy reto izany dia efa manana ny fahaiza-manao amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Manatanteraka ny asany izy. Nefa aza adinitsika fa tsy miankina amin'ny polisy irery ihany ny fanafoanana ny antsointsika hoe embouteillage, fa misy ny andraikitsika rehetrarehetra, na itsika mpamily, na itsika mpandeha tongotra, ary itsika rehetra mampiasa ny arabe izany dia tokony andraikitra amin'ny io resaka embouteillage io. Isan'ireo miasa mafy indrindra amin'ny mpitandro filaminana ireo mpandrindra ny fifamoivoizana. Amin'ny Nora maraina izy ireo dia efa ety amoron-dalana ety ary tsy miala ety raha tsy amin'ny 7:00. Fa tsy mbola misy ny namiova kosa eny amin'ireo toerana iombonana hatreto herinandro aty aoriana nampanakely lalana mifehy ny fifohana sigara efa fantatry ny rehetra ny fisiana ny lalàna saingy tsy mbola nisy hatreto ny olona iray aza voasazy ka nandovola mahakasika izany toy ny afo milolo ny fampiarana lalàna eto amintsika raha ny fanzavan'ny olon-tsotra hita izany tamin'ny resaka takelaka misy ny laran'ny fiara dia izao indray ny resaka ny fifohana sigara fanadina hoentiny kahitao Andretsilavo. Ireo zaridaina samihafa eto an-drenivohitra tsy mbola misy na takelaka iray ankehitriny atserovany mponina fa tsy azo ifohana sigara izy ireny. Tsy misy mpanara-maso akory ny fampiarana ny lalàna hoy ny olon-tsotra ary tsy mbola nisy na iray aza ny arany sazy. Mbola tsy nahita aloha zahay. Mbola tsy nahita fa feo fotsiny eko hoe tsy azo fohana ny sigara fa mandeha dimanjato sy 4 arivo tsy hay foana ny eko. Tokony andro izy nefa ny tsy mbola voafehy zany eo atreto. Tsy mbola nahita. Mbola samy manoza saim-patany eny daholo. Za mahita mpitandro filaminana mifoka sigara eny an-dalana eny tsy manina. Nefa le mpitandro filaminana no manasazy an'le daholo be dia legal zéro zay. Ohatran'ny hoe ambro sy ohatran'izao sy nikaratany mety alo zay fa hoe fanafoanana ny zavatra hoe tsy mety. Amin'ny ankapobeny manaiky ny ampiarana ny lalàna ny olom-pirenena saingy ny eo amin'ny fanatanterahana izany no tsy misy. Eny amin'ny bara sy ny karaoke izay isan'ny toerana tsy azo ifohana intsony mijanona teo amin'ny fampitandremana fotsiny ihany izany. Mbola tsisy ny sambotra, mbola tsy ny olona tsy mirana. Soratra io ambony io teny gasy dia rehefa tegny mamaky an'ilay teny gasy dia misy français ndray io fa afaka hoe miteny ianao dia afaka mampiasa an'izay ianao raha ohatra hoe mbola misinitry an'izay izy. Raha izany no zava-misy ho sarotra ny fampiarana ny lalàna mifeny fifohana sigara eto amintsika. Ahitana bara sy toerana fisotroana avokoa ny elakelan-trano rehetra eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Na izany aza, misy amin'ireo mpivarotra indrindra ireo eny amin'ny hotely, restaurant, karaoke sy ny maro hafa mametraka fitsipika vaovao ary niezaka hitazona izany nanomboka ny 10 ny volana Oktobra lasa teo. Ho an'ireo mpivarotra sasany, tsy noho ny fampiarana ny lalàna na ny tahotra ny andoha-onitra no andraisana fepetra fa noho ny fanajana ny hafa. Napitranay le logory ana hoe zone non fumerie dia rehefa mahita an'iny le olona zany dia tsy mifoka daholo fa ny tokotany ihany mifoka. Raha tsy hivina dia R100 no alohan'ny tompona toerana ahitana olona mifoka sigara dia manjaty sy R2,000 isaky ny sigara iray no tsy maintsy alohan'ireo olona izay tratra mifoka sigara eny amin'ireo toerana ivoren'ny olona toy ny eny amin'ny zaridaina publika, kianja fanaovana fanatanjahantena, fiara fitateram-bahoaka rehetra, toeram-pisakafoanana isan-karazany toy ny bar, hôtel, restaurant sy ny karaoke. Tsy mbola nisy hatreto vaovao na siosiondresaka ny laza fa efa nisy olona tratra nifoka teny amin'ireny toerana ireny. Nijanona ho resabe araka izany ity fampiarana ny lalàna ity eto amintsika. Niverina tsikelikely ihany koa ny fisokafan'ny bara mihoatra ny amin'ny 7 alina izay isany mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Mitombo isa ihany koa ireo mivezivezy amin'izay alina izay. Fa eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray ny talata ho avy izao no amitsoran'ireo mpianatra miisa 7,700 no tana ny vondrona Boko Haram raha nambara ny filoha nigeriana androany efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny rotota araka ny vaovao nampitainy ny mpanelanelina Tchadiana ny maraina teo. Nalaza kosa nefa ny mpitondra teny filaminana ny nigeriana fa mbola tsy tanteraka ity fifanarahana ity nanamafy ny nambara ny filoha nigeriana io ihany koa ny ministry ny raharaham-bahiny Tchadiana no tsy pahany tamin'izany fa ho antoky ny famitsorana ireto mpianatra ireto
voafonja avy amin'ny vondrona Boko Haram no atao takalon'izany ankilany. Efa nalaza ihany koa ny filoham-pirenena frantsay ny zoma farany teo fa atao anatin'ny andro vitsivitsy no amoahany ireo ankizivavy no tanàna ireo mahakasika ny fifanarahana kosa indray. Isan'ny voaresaka ao anatin'ilay fifanarahana ny fampitsarana ihany koa ny fampiasan-kery raha tsy ahivina iam-bolana izao no nitany ity sekta Boko Haram ity ireo mpianatra ireo izay nalaina tao amin'ny lycée iray tao Chibok. Tombokilasy tomboky vavy mialohan'ny sarantsika atao anatin'ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy. Arahintsika avy hatrany aoriana ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay rehefa avy eo ny fifanana iraisam-pirenena eo amin'ny taranja tennis Open International PMOI Air France izay natao teto amintsika arahintsika ny lalao manasadalana lehilahy izay niaonan'ny Lucas Florian sy ny lalao manasadalana lehilahy niaonan'ny Jacob teratany malagasy izay voasokajy ho larana faharoa eo amin'ny filalaovana tennis eto Madagasikara sy Louis. Arak'izany tsy hanaraka horonantsika aorian'ny ny fampahalam-baovao amin'ny teny frantsay fa avy hatrany dia ity lalao izay isan'ny songadin-drano ity no arahintsika dia izay fiadiana ny Open International PMOI Air France izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy. Isaorana ianao narak'izany hatramin'ny farany, mamehy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko.